miarapantsika tsirairay avy a tonga soa matsara etondray ty toeran'ity zay efa fotoana fampizatsika androany a ianona tenin'Andriamanitra dia amin'soana tompontsika ny amin'ny tompon'andro omeny a porofo famorapony a ny tompon'andro ameny atsika dia ny fanamasina no hitarika atsika ao anatin'ny fotoana iray manontolo izy ny feny zavatra rehetra izy no miazona zao rehetra zao a dia izotra araka sitrapony a ny fotoana iray manontolo ambany fitarian'ny fanamasina izy no anazava sy ampianatra atsika averiko ihany hoe samatra ny nono sy mahetaeta ny fahamarinana fa izy ny ofisany rehefa ao anatsika zay etaeta sy anoanana ny fahamarinan'izay a dia ny fanamasina ny miasa ary ny fanamasina mampiasa tsirairay avy a mba ahafahantsika mahazo ny teny zay tia ny tompomeny atsika ary ilayntsika ny mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra mahalala ny sitrapon'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 12:20 hoe miovà fanavaozana ny saina amatarana ireo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina ny sitrapon'Andriamanitra zany a no tsara sady ankasitrahana no marina ary ny sitrapon'Andriamanitra io a dia ampahafantariny atsika amin'ny alalany voasoratra anatin'ny baiboly ny amin'ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra dia ampahafantariny a amin'ny fipitsiany amin'ny alalan'ny fanamasina amin'ny tolotsaina zay omeny ary ny fanamasina ny manolotsaina sy mampianatra dia zavatra mbola tiany ampianarina ny tsirairay dia ny fiakinantsika zany a dia ny fanamasina ny akinantsika ao anatin'ny fotoana iray manontolo dia ny fanamasina trany a no iakinantsika fa tsara ny miankina amin'ny fitarian'ny fanahy amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra dia ndaontsika hivavaka ampianantsika amin'ny tompo any fotoana iray manontolo ray malala ao misaotra fa mbola novorianao eto zay androany amin'izao arivo zao a andre ny teninao alala ny sitraponao satria fantatray fa tsy zay rehetrarehetra manao aminao hoe tompoko no hiditra fatsakany lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny ray avy any an-danitra ianao no mampafantatra ny sitraponao aminay teninao koa zay milaza teo hoe iova amin'ny fanavozana ny saina zay mba ahalalany ny sitraponao zay tsara sady ankasitrahana ny marina ary ny teninao dia milaza ihany koa hoe mandalo a izao tontolo zao sy ny filana fa zay manao ny sitraponao no maharitra mandrakizay tsy ho fantatray ny sitraponao raha tsy hainao mihitsy nobitsika amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary amin'izao fotoana izao dia miandrandranao zay a mangataka ny fanazavana avy aminao fanamasina mangataka ny fifezanao ny fotoana iray manontolo a mangataka ny fitarianao ary minofo tsy anakery amin'izao fotoana izao a ny fanaratsy a zay manengelona sy nitady anembatsembana dia tonoina amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona tsy anakery tsy anapahefana tsy anananjara nakely moa zary amin'izao fotoana izao fa ny fanahinao ny asa tompo ny fanahinao masina ary ikasika ny fony tsirairay avy anofa ny fovato ho tonga ny fonofo anokatra ny mason'ny jamba ampahareny maharenina ary anome fiainana azy ao anatin'ny fahafatesana sy saritsary fahafatesana rehetra ampifo zay rehetra matory ampirisika zay rehetrarehetra milana zany ary an'olotsaina matoky tanteraka anao zay raha eo ary midera ny aza ny voninahitra dia ho anao ireriany halleloia amen Korintianina voalohany toko voalohany andininy fa enina amby roapolo fa evero ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo tsy firy ny olona mahery tsy firy ny olona avorazana fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao hoe tsy misy azy mba foana ny misy mba tsy hisy nofo ahazo mirehareo anatrehan'Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena Kristy Jesosy ny fahendrena fahamarinana fahamasinana ary fanavotana ao antsika mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehova no mirehariany etoizako ihany ary zao kory rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy zay ny voatantin'ny filazantsara
ninitsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho. Mety ny zavatra be da be zany resahana tao hoe jiosy venao, fariseo venao, sadoseo venao, ianao ve manaraka nito, ianao ve miaratra, ianao ve mifady-alina, ianao ve mitandrina ny andro fa izao, ianao ve itsy. Dia ozy Paoly hoe be da be ny zavatra henoko, be da be ny zavatra voaraiko. Fa ozy Paoly hoe niny tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo ao afa-tsy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany. Dia mitohy dia zao indrindra fa izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Ary izao raha tany aminareo dia tsy azo ny fahalemena sy ny fatahorana ary ny fampivoitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena nataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery, mba iorena ny finoanareo mba tsy iorena ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Halleloia. Dia mbola miteny Paoly avy eo, ny jiosy izy mila famantarana, ny grika mitady fahalalana, fa izay manambara an Jesosy. Jesosy ny vahaolana. Jesosy ny vahaolana ao antsika rehetrarehetra. Aiza ny mpiady hevitra ozy izy, tsy efa nampanginin'Andriamanitra ve zany ozy izy? Ny fahadalan'Andriamanitra ozy izy, dia endry no ny fahendreny izao tontolo izao. Ny olona tsirairay avy dia ny fahafantarany an Jesosy ny tena zava-dehibe. Toizako amin'ilay maly hoe ringa ny anonoko no nitsirisiry ny fahalalana. Ny fahalalana mila fantatrao dia zao, iza moa Jesosy. Ary fahalalana faharoa mila fantatrao dia ny identité anao amin'ny Jesosy. Iza moa ao amin'ny Jesosy. Ary io no resantsika ireo zavatra anankiroa ireo. Resaka Jesosy tsika aloha, afantaranao an'izany hoe iza moa zany Jesosy Kristy zany. Be da be ny définition an Jesosy. Raha miresaka fotsy tsika isa hafa tsy toko fasify, zaza nomenantsika, zaza lana teraka ao antsika. Dia mandeha amin'izay ny anarany. Ny anarany atao hoe Magaga. Ny anarany atao hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toko, Rainy mandrakizay. Anaran'i Jesosy ireo. Andrina ny fiadanana. Jesosy daholo zany. Averiko mila malala an Jesosy, izay ilay voalaza teo. Iza moa Jesosy aminao, iza moa Jesosy araka voasoratra ny Baiboly. Ny voalaza hoe zaza niteraka ao antsika, zaza lahy nomenantsika, Isaia 1:7. Ny anarany atao hoe Magaga, Andriamanitra mahery, andrina ny fiadanana, mpanolontsaina, Rainy mandrakizay. Zany dia Jesosy daholo zany. Zaza niteraka ao antsika, zaza nomenantsika. Nomenao anao zany, raisinao zany. Fiainana mihitsy zany ty fa tsy religion e. Fiainana misy ty fa tsy resaka famonjena fotoana, tsy resaka fanaovana asa ty ivelany, fa fiainanao isanandro. Mila fiadanana ve ianao? Jesosy no andrina ny fiadanana. Mila hery ve ianao fanaovana sitrapon'Andriamanitra? Andriamanitra mahery ny anarany. Mila ray feno fitiavana ve ianao? Satria ny rainao tao namono anao, ny rainao tao tsita, ny rainao tao tsy nanao tsintsinina anao, fa io ray malala io, rainy mandrakizay. Jesosy fantsoina hoe rainy mandrakizay. Rainy mandrakizay, mila ray karakara hijery anao. Jesosy rainy mandrakizay. Halleloia. Mila tolotsaina ve ianao? Ahoana ny fomba hitariako ny ankomonako amin'ny tenin'Andriamanitra? Ahoana ny fomba hiainako amin'izao fiainana manahirana rehetrarehetra zao? Mpanolotsaina ny anarany. Zany hoe Jesosy zany tsy accessoire, fa Jesosy tena le hoe izy mihitsy no mibahana tokony hibahana eo fiainantsika tsirairay avy. Halleloia. Ray zay. Iresaka ihany koa tsika, Jesosy le antsoina hoe izy je suis. Ty alana Jesosy ve ianao? Je suis ny anarany. Ny atao hoe je suis izaho, Jesosy zay. Mamaky ianao Jaona 1:9. Jaona 1:9 dia zao ny voasoratra hoe raha ny zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa nareo. Ny soratra tao anatin'ny Jaona 1:9 toy an'iny Jaona 1:9 io masina ao anatin'ny Jaona 1:9 dia le vehivavy azo ola-tanana ny zagazany dia navelan'i Jesosy ny helony. Eto koa dia zavatra anankiray, tsisy mamela heloko zany afa-tsy Andriamanitra. Tonga teto an-tany nefa Jesosy vao tonga teto izy dia namela heloko. Tezitra ny jiosy, tezitra ny fariseo, fa ahoana ianao mamela heloko? Andriamanitra ihany mamela heloko. Dikan'izay Jesosy dia Andriamanitra. Jesosy namela heloko.
mila fantatra koa zay hoe Andriamanitra Jesosy, ary Andriamanitra dia Andriamanitra tokana. Mbola hevitra be ilay koa zay hoe ahoana zany Andriamanitra tokana zany fa tsy terina tsy fantatra. Fa Andriamanitra dia tokana. Na dia amin'izay Jaona 9:9 manafaka izy tondra fanafahana dia hozy ny Jiosy, ianao ve lehibe noho i Abrahama? Ianao lehibe noho i Abrahama? I Abrahama ninonay sy ny tariny. Fa hoy Jesosy avy eo, lazaiko aminareo, tsy mbola nisy akory Abrahama dia efa izy aho. Tsy mbola nisy akory Abrahama dia efa izy aho, je suis. Dikan'izay Jesosy tsy niteny hoe j'étais, fa je suis amin'ny teny frantsay zany zay hoe izy zany teo foana izy. Ary io le fanambarana hoe mbola tsy nisy akory Abrahama dia efa izy aho, dia asaiko indray ianao ho any amin'ny Exodosy 3:7. Rehefa nanontany Mosesy hoe niadivarotra ny resaka tamin'Andriamanitra teo izy nisy taona izy tsy nanaiky mihitsy hoe andeha hanafaka zanak'Israely, za ve no andeha hanafaka zanak'Israely. Fa ny hafarany dia nanaiky Mosesy dia nanontany hoe rehefa ho any amin'ny zanak'Israely ary iza no teneniko hoe naniraka anahy, iza no lazaiko hoe ianao miresaka amiko, iza no teny hoe dao nareo hiakatra hivoaka ty tany Egypte ty. Dia hoy Jehovah, lazao azy hoe izao zay izy no maniraka anao. Iza hoe izao zay izy no maniraka anao. Exodosy 3:7, Jaona 3:9, raha ihany reo, izy Jesosy ihany io, Jesosy ilay izy. Mbola tsisy akory Abrahama izy dia efa izy ihany. Halleloja. Mila fantatrao koa zay identité an Jesosy zay. Ndray andro i Filipo dia niteny tamin'i Jesosy, asehoy anay ny ray ozy izy dia ampy anay zay. Asehoy anay ny ray dia ampy anay zay. Dia ina navalan'i Jesosy? Ry Filipo, zay no toerako teto aminareo, mbola tsy fantatrareo foana ve za? Halleloja. Sokatra ny masonao dia fantatra hoe inona ny tiany Jesosy lazay. Zay no toerako teto aminareo, mbola tsy fantatrareo foana ve za? Tsy teo hoe tsy mbola hitanao foana ve ny ray, tsy mbola fantatrao foana ve izy, tsy mbola fantatrareo foana ve za ozy izy. Izy mihitsy no se présente hoe izy le ray, izy le avy any an-danitra, izy le any an-danitra tonga teto tany, Andriamanitra izy. Misy mantsy tsy manaiky Jesosy ho Andriamanitra, misy manaiky Jesosy hoe olay ray. Nefa ny Isaia 9:6 raha dia milaza hoe ray ny mandrakizay izy, ny anarany hoe ray ny mandrakizay. Ary avy eo izy ao anatin'ny Jaona 1:11 dia milaza hoe zay ely zay natongavako teto, tsy mbola hitanao foana ve za? Zay mahita aho izy dia mahita ny ray. Halleloja. Zay mahita dia mahita ny ray. Ary mbola toizana le izy, Jaona lazainy Jesosy, anak voavelany hevikao. Rehefa miteny hoe anak zay izy, maka ny toeran'ny ray izy zay. Mila fantatra koa zany plasy zay hoe io Jesosy io zany ray ny mandrakizay io ray ny karakara io ray tia io ray mamelona io, fa tsy ray mamono, tsy ray mangalatra, tsy ray mitaky zavatra any aminao, fa izy ray mameo anao ahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Rehefa nandeha izy dia hoy izy matsa zanak'Israely, hoy izy matsa Jiosy, ry Jerosalema zay mamono ny mpaminany zay rehetrarehetra nirana teo aminy, impiry moa aho ny te ambombanao taka ny fomban'ny reny akoho zanany, saingy tsy nety ianao. Impiry moa aho ny te ambombanao taka ny fomban'ny reny akoho zanany, saingy tsy nety ianao. Jesosy koa io dia miseho taka ny reny complet mihitsy io Jesosy io. Zay mahatonga ny Paoly marina misy ny Paoly tsy te halala ninina aminao afa-tsy Jesosy ihany. Impiry aho te ambombanao taka ny fomban'ny reny akoho zanany. Misy toetra maternel koa zany ao amin'ny Jesosy, misy toetra manana an'izay fiheverana taka ny reny zay koa zany Jesosy. Zany hoe impiry aho te ambombanao taka ny fomban'ny reny akoho zanany, saingy tsy nety ianao. Mila fikarakarana manokana ve ianao? Mila olona miaino ve ianao? Mila olona manome fitiavana ve ianao? Mila olona makarakara anao ve ianao? Ny tena azo antoka indrindra Jesosy Kristy no anarany. Jesosy Kristy no anarany. Raha raisitsika indray io, halleloja. Zay mahafinaritra ny fitarihan'ny fanahy-masina. Io Matio le resaka hoe taka ny fomban'ny reny akoho zanany dia jerevy indray any amin'ny Salamo 1:9. Salamo 1:9 dia hozy izy hoe eny ambany ela ny notehirizany ianao. Nresahany amin'io nefa dia zao ny mitoetra eo ambany aloko ny tsito dia monina eo fireneny avo indrindra. Lay Yahvé, lay Jehovah ray ny resahany amin'ny Salamo 1:9.
nefa ry amin'ny matio jesosy dia milaza hoe tahaka ny fombany renako zany miomba ao anaty elany. Tsy misy olona anankiroa zany hoe ray afinao ambany elatry le Yavé, ray afinao ambany elatry Jesosy, raha ihany io. Halleloja. Raha ihany io zany hoe le fomban Jesosy ianao tena zava-dehibe zay. Izy ilay Andriamanitra tokana, ilay ray mandrakizay ilay efa hatramin'izay ka hatramin'izao aro mandrakizay. Mbola toizantsika ihany ny nisy zavatra fantatra teo aminao fa tsy Jesosy. Inona koa nanambarantsika an Jesosy? Ny anankiray tena mipetraka koa amin'ny fahalalanao an Jesosy dia izy hoe izaho no mpiandry tsara. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Ny mpiandry tsara miaro mikarakara. Raha tonga ozy izy ny mpikarama, satria mpikarama izy ka mahita loza dia lasa izy mandeha mitsoka. Fa rehefa tonga izaho tena mpiandry tsara dia izaho miandry eo foana. Bon berger zany mpiandry ondry. Ianao nga amin'izao fotoana toizaka le resaka fitoriana maly hoe anisina anatona maly avy eo hoe marina ozy toriteninao. Fa zay dia voahilikilika mihitsy ao am-piangonana. Fa maninona nareo voahilikilika? Satria zay tsy mahaloa vola. Satria zay tsy mahaloa adidy. Satria zay tsy mahaloa an'izay zavatra saina hifanaloa ary dia voahilikilika zay. Toy izay mahatsiazo hoe manatono amin'ny Jesosy fa Jesosy tsy hanilikilika anao. Fa ny olombelona mametraka ny lalàna, ny olombelona mametraka ny didiny ao amin'ny trano fivavahany ao, zay ny ankamaroany dia tsy mipetraka raha ny tenin'Andriamanitra ary manavesana izy. Hoy Jesosy hoe ny varavarany lanitra tsy hidiranareo, zay te hiditra tsy velanareo miditra fa mibahana fotsiny nareo. Ny lakile tazominareo tokony alalan'ny fahamarinana. Zay te hiditra tsy hidiranareo, nareo tsy miditra. Fa androany le tena tonanao dia Jesosy le mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Dia vakio ndray, halleloja. Salamo 7:20. Salamo 7:20, Jaona 10 raha ihany reo, Jesosy ihany io. Salamo 7:20 dia milaza Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanatsako mahory ahy. Ampandry amin'ny amaintso izy sy mitohy any rehetrarehetra. Jehovah mihitsy io resahany io. Tonga any amin'ny Jaona 10 miseho présente aminao Jesosy, izaho ny mpiandry tsara. Dia antany hoe fa iza le mpiandry tsara le ao amin'ny Salamo 7:20 sa ianao le atao amin'ny Jaona 10 dia amaly Jesosy hoe za ihany anie le Salamo 7:20. Za ihany anie le Salamo 7:20 ary za koa le Jaona 10. Halleloja. Fa niseho présente anao amin'ny maha-olombelona izy tonga teto tany. Dia tonga izy hamonjy, manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Raha izany hoe noho ny olona ozy izy ny ondriko mihaino feoko hivoaka sy hiditra izy ary azo hoanina. Mivoa amin'ny fanompoko vavahana tsy izy ianao. Mivoa amin'ny fanompoana tsy izy ianao. Zay dia lazaiko foana. Raha ohatra ka mbola hanandevo anao amin'ny toeram-pivavahana misy ianao, raha ohatra ka mbola hanagejanao amin'ny resaka lalàn'olombelona, Paoly ara dia efa tena izay mihitsy sa moa Petera hoe lalàna tsy zakanao io ve mbola apetraka ho zakain'ny olona koa. Tena izay mihitsy izy ato amin'ny asan'ny apôstôly ato. Raha tsy izy toko 4:40 sa toko 5:40. Lalàna efa tsy zakantsika io izy mbola apetratsika indray ho zakain'ny olona. Sao dia mahita raharaha amin'izany tsika. Fa nahatongava Jesosy dia hanafaka amin'ny lalàna, hanafaka amin'ny fatotra, hanafaka amin'ny getsy. Ka tehiteny amintsika tsirairay avy arareo tokony fotoana eto hoe raha ohatra ka tsy ahazonao fiadanana, tsy ahazonao fitsaharana, tsy ahazonao fiainana ao amin'ny toeram-pivavahana misy ianao, fa ohatra ny vesatra ny misy ianao ao, ohatra ny zioka ny misy ianao ao, ohatra ny tena hoe ao ambany tahotra ny misy ianao ao, tsy Jesosy ny ao. Tonga dia tsoroko zay. Tsy Jesosy ny ao. Raha resaka vola, resaka fananana, resaka materiel, resaka zavatry ny tany, fa tsy mitory ny fibebahana, tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy, tsy mitory ny famasinana, tsy mitory ny fampakarana ny fiangonana hiomana ny fiverenan'i Jesosy, tsy mitory ny fahamasinana, fa zavatra hafa rehetrarehetra ankoatran'izay dia tena sako no miteny aminao fa tsy ara-baiboly izany. Ary tsy avelan'ny tompo hijanonao ianao. Ary zay mahatonga ilay teny hoe mivoaty eo aminy ny oloko, mivoaty eo Babilôna, mivoaty eo amin'ny fanompoana tsy izy. Fa ny tiany Jesosy aminao dia mandeha amin'ny fahalalahana, mandeha amin'ny fahafahana. Tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo ambony ao ambany vata famarana. Arehatra ny jiro, ny beba manekehany tompo, mandraisa ny fanamasina, mahazo ny famonjena, mirehatra ny labozia. Fa alaivo ny labozia mirehatra iny dia maka kapoaka, dia saromy amin'ny kapoaka iny labozia, mirehatra sa tsy mirehatra? Maty, satria nahoana? Tsisy rivotra.
tsisy fiainana fa izy porona tao izy zay koa zavatra misy amin'ny fiangonana zavatra misy amin'ny fiangonana dia zao manlora tena ho an' Jesosy manlora tena ho mpanompon'Andriamanitra manlora tena ho amin'ny asan'Andriamanitra nanolo tena ho an' Jesosy ilay olona napetraka tao amin'ny vata famarana tia fitsipika fo be tia mididy aladiny mpitandrina aladiny sampana isan-kely taona zao vola hitso vola zaroa tsy maintsy aloha sy ny tara samihafa retiny mila tao raha tsy nianatra dito anao tsy mitory tena ety anoloana ety sy ny maro samihafa zay didy napetraka n'olombelona fa sy nadidy napetraka Andriamanitra ary zay mahatonga Jesosy midedy tena mijaona marika toko fafito hoe foananareo ny didin'Andriamanitra amin'ny ampianaranareo ny didin'olombelona mavesatra ny didin'olombelona fomba ny vavahana lasa soratana ny vavaka rehefa soratana ny vavaka dia efa voasoratra ao dia efa voalamina daholo zany inona ny fotoana fanambadiana tia zany ny vavaka momba fanambadiana inona ny fotoana fahorinana fandevenana tia ny vavaka momba fandevenana inona ny fotoana fanolorana zaza tia ny vavaka momba fanolorana zaza dia stéréotype routine fomba fotsiny izy dia vakiny ny taratasy iny rehefa vakiny ny taratasy iny nefa mandrivotra be ohatsy vao iainantsika zao sofony rivotra ilay taratasy tsy voavakinao tsony ilay vavaka tsy hitanao tsony zay tenena satria mpilivava fotsiny ilay izy amboamboarina fotsiny ilay izy fa tsy avao anaty misy masy miteny hianatra amin'ny teny tsy fantatra tongava daholo mianatra amin'ny teny tsy fantatra raha rivo ao arinan'iny misy rakitra be fa mahazo teny tsy fantatra hianatra momba vavaka misy boky menanao manokana momba amin'ny fiararanao vavaka dia ohatr'izao ny fomba fiteny rehefa hivavaka ringana ny olonao tsy fisy ny fahalalana verina amin'ilay teo ihany rehefa mandray ny fanahy masina ianao tsisy protocole zany rehefa hiresaka amin'ny dada rehefa mandray ny fanahy masina ianao ka fantatra hoe dadanao io ireo zanak'ireo raha hiresaka amiko tsisy anamoatra fiteny reo hoe amin'ny dada fa ahoana ny fomba hitenenana azy ahoana ny fomba fampiresana miara-baridada manahoana ianao zay miondrika mpanajany eto anoloanao ary manaiky ny fahalebiazanao ry dada tsy zany mantsy ry dada fa misy zavatra ohatran'izao tsy miteny an'izany reo zanak'ireo raha ray zay ilainy fotsiny dia tonga izy dia miresaka amin'ny dada misy taona ary tsy miresaka tonga dia misambotra eny amin'ny tratraka fotsiny misy taona izy tonga dia eny amin'ny namosika eny fotsiny misy taona izy dia misambotra ambina na fotsiny satria fantany hoe dady io ary tsy zavatra moamboarina ohatra zay io i Jesosy Kristy io dadanao io rainao io mizatra tsy hainao tenenina akory fa vovakiny ny eo am-ponao rehefa vovakiny ny eo am-ponao miresaka fotsiny ny fonao sy dadanao miresaka dia zay vavanao raha tsy misokatra fa tonga dia misy connexion misy tena hoe fanahy mifampiresaka fotsiny zay mijery zana fa dia mitsika dia mijery akory izy dia mitsika tsy mifampiteny akory zay mianaka fa dia fampifalifaly fotsiny halleloia satria zay ilay fifandraisan'ny ray sy ny zanaka fa hafa ny fifandraisana hoe lasa apetraka amin'ny lalàna apetraka amin'ny fomba apetraka amin'ny rafidrafitra ny atorona ianao dia tena hoe direct manatona ianao an' Jesosy hitondra fitsarana ho anao io hitondra fiadanana ho anao io hitondra hero anao io hitondra filaminana ho anao io ary io tsy anameloka anao io zay manatona tsy ho laviko mihitsy ary io koa tsy manozina anao io misy miteny mantsy hoe raha vao tsy manaja ny lalàna ianao voaozina ianao raha vao tsy mameny ampafolona ianao voaozina ianao zay tsy mampilamina ny fiainanao io mihitsy fa ianao tsy mandova ampafolona fa ndramonoa ely ampafolona fa ilamina ny fiainanao dia averiko foana fijoroana vagombelona ataoko anao hoe za tsy mandoha ampafolona tsy aloha koa izy io tsy aloha koa izy za tsy mandoha ampafolona ary za koa tsy mandray ampafolona tsy mampandoha ampafolona tsy misy asaiko mandoha ampafolona ary nety mpiara-miasa amiko rehetra sy ny mpiara-miasa be rehetrarehetra any tsy eto fa any ivelany any dia tsy mandoha ampafolona tsy firehareana ny ilazana an'ity ary tsy tena hoe filaza loatra fa tsy mahita fiainan'ireo voaozina tsy mahita ny fiainako voaozina tsy mahita ny fiainako eo anatin'ny fahoriana sy ao anatin'ny fahadiranofana satria hoe tsy nandoha ampafolona hitako ary dovidovotra sy maitso daholo hitako ary misy fiadanana misy filaminana misy fitsarana misy fiainana satria libra be eo amin'i Jesosy tsy ampafolona nomeno fa mihoatra ny ampafolona ary tena hoe 100% dia anao 100% dia an' Jesosy 100% ny fiainanao ray am'tontolo fa tsy anao kajikajy re mandray 10 arivo ianao androany ay arivo zany ho an' Jesosy
dimanjato zany an Jesosy. Calculena dimanjato. Rehefa an Jesosy ianao dia niamy fiainanao ray manontolo dia an Jesosy. Io volanao io dia natao hitantana fotsiny ianao arak'izay fomba hitondrany azy. Jereo ny kamboty, jereo ny mahantra, jereo ny nôra, jereo ny sahirana. Fa zay ny nataon Jesosy teto tany. Jesosy tsy dia tany amin'ny mpanjaka tany izy a. Jesosy tsy dia tany amin'ny tena palais tany a. Jesosy tsy tany amin'ny resaka tena hoe 4 étoiles sy ny sisa. Jesosy ary teraka atao an-tranompy. Ary Jesosy rehefa tonga dia teny amin'ny mahantra, teny amin'ny sahirana, teny amin'ny mpitondra teny, teny amin'ny olona sahirana teny izy. Satria nanana fiainana izy a ho zaraina ho an'ny olona. Halleloia. Ary zavatra tsara ho fantatrao dia izay hoe ny fiainanao dia ao amin'ny Jesosy zato isan-jato, ary rehefa misy tiany Jesosy ho tondrananao a, entina arak'izay sitrapony ianao a, manome ho an'ny hafa ianao ary tsy mitady izay ho anao. Halleloia. Satria ilay mpiaro tsara manolotra ny any hamonjy ny ondriny, ka rehefa nahazo aina koa ianao, hamonjy ianao to dia manome koa ianao. Zany ilay fitiavan'i Jesosy zany. Zany ilay fitiavan'ny Tompo, zany ilay fitiavan'ny Ray. Ray ny mandrakizay a, Andriamanitra mahery. Inona koa ny azoko lazaina momba an'i Jesosy Kristy? Jesosy Kristy ilay mpampakatra. Amin'ny teny frantsay izy ilay époux. Jesosy Kristy ilay époux. Rehefa époux zany a, dia tia ny épouse, fofobady zany, mpampakatra. Ary fataro fa ny zavatra isy rehefa kelikely eo dia ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raon'lanitra. Izy ilay mpampakatra. Ary ny olona izay lino azy no bebaka marina dia mitambatra dia tena iray, koro anankiray. Zay ny antsoina hoe eglizy. Ny eglizy a, eklesia dia olona nivoaka ny système, voaka ny rafidrafitra, voaka ny fombafomba, voaka ny zao tontolo zao a, voaka ny fahotana, fa haniditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izy no antsoina hoe fiangonana. Ianao no antsoina hoe fiangonana. Ianao no antsoina hoe fofobadin'i Kristy. Ianao no antsoina hoe trano fanahy. Ianao no antsoina hoe vato velona. Ianao no itoerany fanamasina. Ao aminao Jesosy isan'andro isan'andro. Ao aminao ny fanamasina isan'andro isan'andro. Ary ny vokatry ny fanahy dia fifaliana, fiadanana, famarinana vokatry ny fanamasina. Ka rehefa tonga ny fotoana anankiray izay atongavan Jesosy eny amin'ny raon'lanitra, maneno ny trompetra, izay rehetrarehetra fofombadiny dia hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raon'lanitra. Ka io tsisy fofombadiny be da be hoe ty fofombadiny Jesosy dia tiako fofombadiny, dia tiako fofombadiny. Fa tsika rehetrarehetra izay an Jesosy eto Madagasikara, izay an Jesosy manerana zao tontolo zao, dia mitambatra rantsana, mitambatra tena anankiray ireo, dia tena anankiray no miakatra ho eny an Jesosy. Satria izay dia antsoina hoe eglizy, koro anankiray ireo. Ary tiako tenenana izy ao anatin'ny koro avy eo a, misy ny tanana, misy ny tongotra, misy ny sofina, misy ny maso, misy ny vava. Fa tsy afaka mandeha irery ireo, fa mitambatra ireo rehefa avy eo. Dia ohatr'izay tsika tsirairay avy ireo rehefa ao amin'i Jesosy dia mitambatra tena iray. Halleloia. Ary rehefa mitambatra tena iray a, dia ho alain'ilay mpampakatra. Fantaro-po zany izay hoe Jesosy mpampakatra. Ary tonga dia miditra amin'ilay identité anao hoe rehefa mpampakatra Jesosy dia ianao ilay ampiakarina. Rehefa ampiakarina ianao dia fiancé ianao zay. Ary rehefa fiancé ianao, tiany Jesosy ianao zay. Halleloia. Tiany Jesosy ianao, fofombady ianao ampakarina. Ary rehefa fofombady ampakarina ianao a, dia lazaiko foana hoe izy mitady izay hasoa anao e. Izy mitady izay mety aminao e. Izy mitady izay tsara ho anao e. Izy no manome ho anao. Mitovy ihany zany ilay resaka hoe dima, lalàna sy sisa teo a, rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Ohatra ny itiavanao ny vadinao. Ary ilay lazaiko teo hoe ny fitiavan'ny ray sy ny zanaka hafa. Ny fitiavan'ny vady koa hafa. Rehefa tianao ny vadinao a, tena mikarakara azy ianao. Ary zay ilay tenin'Andriamanitra ato amin'ny epistily, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Ary tahaka ny tiavan'i Kristy azy no tiavanareo azy. Inona nefa raha ny tiavan'i Kristy azy? Nanombo ny tena teo amin'ny azy fijaliany Jesosy. Zay fitiavany zay a, ny tahaka ny tiavan'i Jesosy ianao, fombady koa ianao. Halleloia. Identité anao zany zay. Raha ray Andriamanitra, zanaka ianao. Raha zanaka ianao a, mpandovy ianao. Amen. Raha fofombady, raha mpampiakatra Jesosy a, dia inona ianao? Ampakarina ianao, fofombady ianao. Ary raha fofombady ianao a, dia karakaraina ianao. Halleloia. Fantaro zany zay a, raha izy a, mpampakatra izy a, dia ao anatin'izay ianao zanaka, mpandova, ary ianao a dia fofombady ampakarina. Tanao ilay fifandraisana zany tena hoe fifandraisana fitiavana. Fitiavana daholo zany fa tsy resaka lalàna sy fombafomba. Ary manaraka izay, tiako apetraka aminao koa ilay tantaran'ilay zanak'Adala. Rehefa tonga avy any ilay zanak'Adala dia nomeny rainy daholo indray izay tokony ho azy, nomena kapy izy.
nomena peratra izy, nomena fitafinana fotsy izy, nalefa ny mozika anaovana fifaliana ary novonoana ny ondry profo fa de tena tia an'le zanany tokoa izy. Tonga le lamato rehefa aveo dia nalahelo hoe za teto aminao teto foana, tsy manisy na ondry ray raha nomenao mba ny faniko. Iny zanaka lamato iny tena daly iny, satria iny tsy mahalala ny identitéany iny. Tao ambany lalàna tao foana, tao ambany fombafomba tao foana, tao ihany izy nefa tsy niaina fifaliana e, tsy niaina fiadanana e, tsy niaina fahasambarana e, tsy niaina hoe zanaka e, fa ohatra ny andevo izy tao amin'izany tao amin'ny dadany tao. Vakio tsara iny tantara iny. Fa nalahelo izy, nialina izy rehefa tonga le zanany, nialina izy hoe io zanaka io rehefa tonga avy nandalo fananany tamin'ny vehivavy janga rehetra tany dia jerevy ty mbola ataonao azy, mbola amenao kapa tsara foana, mbola omenao peratra, mbola ampitafianao akanjo fotsy tsara tarehy, mbola vonono indray ny ondry matavy ary mbola manao lanonana ianao. Zany ve ny ataonao? Zany efa teto aminao nandrisy zay rehetrarehetra zay na ondry ray raha tsy nomenao. Miova amin'ny fanavozana ny saina lalànao sitrapon'Andriamanitra. Gaga le ray, anaka ianao ke eto amiko mandrakariva e. Ary zay rehetrarehetra anaty anao avokoa e. Fa mety ny mifaly sy mrary satria ty zanako ty velika hita ray, mbantika velona indray, be da be ny mbola manana toe-tsaina ohatra ny zanaka lamato io. Tsy malala fa zanaka izy, tsy malala fa zay andada dia anazy, tsy malala fa hoe raha zanaka ianao dia mpandova sady prairova amin'ny Kristy. Fa ohatra ny mbola azafady amin'ny fomba fitenenana, ohatra ny mbola mila 19 amin'i Jesosy, ohatra ny mbola te ho hitan'i Jesosy hoe manao zavatra tsara. Nefa Jesosy mihitsy ny tianao raha tonga dia mikarakara-nao. Tsy midika moa zany hoe tsy hanao zavatra tsara ho an'i Jesosy. Tonga dia ho atongotra Jesosy fotsiny. Mbola raisiko ilay le tantara anankiray, misy an'ilay atao hoe Marta sy Maria ao anaty Baiboly. Io Marta sy Maria io rehefa tonga tao an-trano Jesosy, dia inona nataony Marta? Lasa izy tany an-dakozia tany. Dia nikenikeny izy satria hoe tonga ao Jesosy. Rehefa tonga ao Jesosy, ty misy pizza, ty poulet rôti, ty henom-boritra, ty langosta, ty zao. Ho karakaraiko an'i Jesosy daholo reto. Dia sahirana mihitsy izy tany an-dakozia tany. Nanao zavatra rehetrarehetra, nieritreritra izy hoe tena tiany Jesosy zao ty zavatra nataoko ty a. Dia ny anankiray nefa Maria tsy nanao ninon'inona. Rehefa tsy nanao ninona Maria dia teo an-tongotra Jesosy fotsiny. Dia tonga avy any Marta. Jesosy tsy mampaninona anao ve zao ataony Maria zao? Za sahirana ry amin'ny asa ry adidy rakitra fanetanana, sahirana mihitsy. Maria toa tsy manao ninona fa hita tongotra ao fotsiny. Dia ozy Jesosy, tsy mety kosa ny ataonao ry Maria. Zay ve le taon'i Jesosy? Andany ianao Maria manao lakozia koa. Ozy Maria, ozy Jesosy, i Maria nefa nisafidy ny anjaratsara zay tsy esorona amin'ny tsoa. Ry Marta, maro ina sy be rehana loatra ianao. Indraindray tsika variana amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy variana amin'Andriamanitra. Indraindray tsika variana amin'ny fanompona fa tsy variana amin'ilay tompon'ny fanompona. Indraindray tsika any amin'ny fanompona tsy izy, zavatra tsy asain'i Jesosy atao no mahamatimaty antsika. Zavatra efa avelan'i Jesosy tsy ho atao intsony, mbola raisintsika. Zavatra efa tsy miinterese an'i Jesosy, mbola miinterese antsika. Dia taraiky eo tsika. I Maria safidy ny tsaratsara, teo atomboky Jesosy fotsiny izy. Teo atomboky Jesosy fotsiny izy. Be da be nge ny olona tena manao asan'Andriamanitra nefa tsy hitan'i Jesosy, satria asa tsy nampanaovany Jesosy. Be da be nge ny olona manao asa fanompona fa tsy hitan'i Jesosy, satria tsy fanompona tian'i Jesosy atao e. Tsy midika akory zany hoe le eo atomboky Jesosy dia miteny hoe manao kamo dia tsy raha hoe ninona. Fa le toe-po mitady an'i Jesosy fotsiny, le mila an'i Jesosy fotsiny hoe eo atomboky Jesosy. Halleloia! Dia mbola mitohy fahafantarana an'i Jesosy, ianareo ny sakaiza kozy Jesosy. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza. Fa ny mpanompo tsy malala zay ataony tompony, fa ny sakaiza malala zay ataony tompony. Raha hivavaka ianao mirindrina ao amin'ny efitrano mangingina, ny tompo mampianatra anao. Halleloia! Misy matsy miteny ianao tsy areten'Andriamanitra zany misy ianao fa mila manatona mpanompon'Andriamanitra ianao. Mila manatona lehilahin'Andriamanitra ianao. Mila mantoro ianao. Zay izy. Mila coach spirituel ianao. Fa io coach io no manolo-tsaina anao, io coach io no manolo hevitra anao, io coach io no mitondra tenin'Andriamanitra ho anao, io coach io io mentor io no mikarakara anao. Tsy mahita mentor ato anaty Baiboly. Tsy mahita coach spirituel ao anaty Baiboly. Fa ny hitako ato dia hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana.
Ny hitako ato dia hoe izao no mpiandry tsara manotra ny ainy amontsy ny ondriny. Ny hitako ato dia hoe izao no tena voaloboka ary izay miray amiko a dia mamopoe izy. Tsy mamoro olombelona aminao a. Ny olonantsika koa masy dia izao ka mivavaka ka mandray tenin'Andriamanitra dia miankina amin'olona foana. Miankina amin'olona foana dia miankina eo foana dia indraindray raha vao tsy araka sindramon'Andriamanitra lasa ilay olona migide anao. Hany ka na hiantsena ary ianao dia antany an'ilay olona inona kay no tena tokony ataoko loka androany? Na hoe inona kay no tokony akanjo anaovako androany? Lasa maka plasin'i Jesosy ilay olona. Lasa maka plasin'i Jesosy a ilay zavatra ataonao. Lasa iny indray ny satria lasa Andriamanitra. Fa raha mila hevitra ianao, Jesosy misy aloha ale. Raha mila fanazavana ianao, Jesosy misy aloha ale. Raha mila mitarika ianao, ny fanamasina no mitarika anao. Raha mila mpampianatra ianao, Jaona dia milaza ao amin'ny epistily voalohany hoe tsy mila mpampianatra intsony ianareo. Ianareo dia tsy mila atorontsony fa ny ositra izay ao aminareo a no mampianatra anareo. Tsy manao tsinotsinona ny ministera akory za hoe apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evangelista, mpianatra. Fa ministera dia misy fa tsy reniny Jesosy ary tsy reniny Andriamanitra. Fa alohany ny anatonanao olona, alohany ilanao hevitra, alohany antsoina olona, alohany dia Jesosy mihitsy atonona aloha. Jesosy mihitsy atonona aloha. Jesosy mihitsy enoina. Jesosy mihitsy resaha. Avô izy mety mibitsika hoe manatona amin'ny ranona, na miresaha amin'ny ranona, na makanisa amin'ny ranona sisa. Tsy midika akory zaka teneniko eto hoe anivaiva sy anao tsinitsinona olona sy hoe anao tsinitsinona mpanompon'Andriamanitra. Tsy midika an'izay le izy. Fa samy manana ny plasiny io ary manompo a dia manompo ihany. Halleloja! Izany Jesosy Kristy zany. Ary miaraka amin'ny Jesosy Kristy raha lasaina vavy, mijanona eo fisainana amin'ny maha-olombelona. Tsy miasa io fisainana io rehefa ao amin'ny Jesosy ianao. Satria ny fisainanao tsy atao fisainan'i Jesosy, ao anao izy. Ny fihevitra tsy fihevitrareo, ny lalaka tsy lalanareo. Ahoana ny anazavanao an'izany? Misy lerana lahatato teny hoe amin'ny siantifika tsy maintsy mahita zavatra azo anaporofona aloha izay vao tena ino. Ao amin'ny Jesosy tsisy mahasiantifika moa zany. Fa faniny ianao. Ahoana ny anaporofona hoe ararao io rano io. Dia sy tonga avy eo fa tonga dia vaky adivay. Prix Nobel na chimie raha tsy mahay an'izany. Fa zany Jesosy zany défier ny natiora zany. Lany divay, afa-baraka. Midira ao amin'ny Jesosy fotsiny. Nalaina ny rano nararaka tanaty fisimbe, navoaka rehefa avy eo. C'est bon. Divay tsara be zany any Jesosy zany. Ahoana ny anazavanao an'izany? Tsisy miaiko fotsiny ianao hoe re olona maheno ty Jesosy ty. Tonga ara ny vahiny saina rehefa avy eo. Hafa kely ty mariazy anao antera. Fa ny mariazy hatramin'izay alefanao le divay tsara. Rehefa lany le divay tsara rehefa mamimamo le olona, alefaso amin'izay io divay masisy io. Alefaso amin'izay io divay ratsy io. Fa ozy le olona nasaina. Nenao hatramin'ny farany dia nisafidy ny divay tsara ianao ary divay tsara foana nomenanao. Halleloja! Zaka ny teny aminao rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao ny tsara foana nomeny anao. Ary ny tsara foana no manimo anao. Zany le miaraka amin'ny Jesosy zany. Zany le miaraka amin'ny Jesosy zany hoe misy vatsy ho anao ao. Misy fomba hitondran'i Jesosy anao foana ao. Halleloja! Zany Jesosy zany. Zany le Jesosy zany. Da ianao samoaravoara be io rano io efa faty efa tena hoe faty androany. Fa avy Jesosy dia mandeha fotsiny eo ambony rano io. Ahoana ny anazavanao an'izany scientifiquement? Asy ho ray prix Nobel na chimie, prix Nobel na fizika nazava an'izany. Raha ny lalàn'ny natiora, ny olona rehefa mandeha ambony rano dia miletika. Jesosy ny défier ny natiora. Tonga dia teneny Jesosy fotsiny io rano io. Vaingana aloha nareo fa zany dia tongotra eto. Manaiky ny rano, eny Jesosy daholo. Tonga dia nivaingana io rano io dia mandeha eny amboniny Jesosy. Zay no mametra ny Jesosy zay. Maître, tsy tombo, puissant, rehefa Jesosy no miteny, manaiky daholo. Halleloja! Nanaiky ny rano hoe, tonga dia lasa tapi ny rano, aviva, tonga dia nanaiky ny rano hoe aviva, iny ny maître tonga dia lasa tapi mangirangirana, nandehanan'ny olona teo, nandehanan'i Jesosy teo. Ary manananana an'izay koa Petera, raha ianao ary Jesosy, irao akeny aminao, avio izy Jesosy. Vao teny koa Jesosy mantsy Petera, mivaingana io rano io, mandehana ianao ambony eny. Inona mbola tsy hanaranao an'i Jesosy? Efa porofo be da be atoron'i Jesosy zany. Zavatra efa tena mahagaga atoron'i Jesosy zany. Ty mbola lazaiko anankiray foana koa ty anankiray ty hoe tena hoe 5+2 ny antsika firy? 7. 5+2 ny antsika 7. Fa ny an'i Jesosy 5+2 eto eo amin'i Jesosy eo.
fa mivaliny 5 000 mahery aiza le matematisiany nanazava an'izay mofo dimy teo dia aza lano anankiroa ny olona ofokisana nefa 5 000 ay ahoana ny atao amin'ity alefa saloha ny rakitra fa sao dia mitomby an'ity alefa saloha ny ampafolony fa sao dia mitomby an'ity alefa saloha ny aditry fa sao dia mitomby an'ity tsia nalay Jesosy izy dia sotra izy dana zarao dia ozy ny olona mofo dimy sy azandrano ve zaraina amin'reto olona 4 arivo reto nalefa ray roa telo efatra dimy raha tokony izy lany teo amin'ilay dimy teo le izy toizana zaraina 9 mbola misy 7 8 mbola misy hatrany amin'ny 5 arivo mbola misy le mofo halleloia le azandrano ohatra zay ray roa tapitra teo kay le olona 5 arivo nahazo trondro daholo ary tsy zany fo zao iana avy eo kay le izy a voky daholo ve voky ay ambony ary ny aminy le ambonay re le olona mbola 12 sibike inona tsy anarahako an Jesosy kay le tena mahay zavatra rehetra io tsy resaka teny anany io resaka io a eny an-tsaha eny an-tanety tsy resaka toko-pivavahana io tsy resaka ravidavitra sy fomba io fa le fiainana miaraka amin'ny Jesosy mihitsy zany le Jesosy ambara aminao zany le Jesosy mahery zany Andriamanitra tsy to porofoy ma Andriamanitra tsy to azy reny zavatra rehetrarehetra nataony teo reny inona koa mola zao marany amin'izany hoe fahefana nanan Jesosy zany rivotra cyclone izany mahery no cyclone zany jereo reny vavao amin'ny LCI reny vavao amin'ny TF1 vao tonga cyclone fa potika daholo io rehetrarehetra io rava daholo io rehetrarehetra io fa rehefa Jesosy no mifanena tamin'ny cyclone rehefa Jesosy mifanena tamin'ny tafodrivotra zany maître zany tsy nitsoka Jesosy anao mitsoka fa tena rivo-dozy te aiza répétera sisy atao hitsoka tonga dia natrehan Jesosy ny rivo-dozy hoy Jesosy mitsahara mangino dia voalaza teo ny hoe dia nitsahatra fa tsy hoe ny andro rapisona ny andro rafaka pisy fa teo ny hoe dia nitsahatra dia osy ny olona fa iza no ty izy ty fa nandrivotra sy ny ranomasina azy baikony dia manaky azy halleloia ka inona koa ny rivotra misafotofoto eo amin'ny fiainanao inona koa ny cyclone misy eo aminao teneny fotsiny Jesosy hiteny azy hoy Jesosy hoe silence tonga dia mangino io silence tonga dia mangino nitsahatra ny rivotra tony ny andro samoaravoaram-piainanao ihany koa korotandavy eo fiainanao ihany koa rehefa miditra Jesosy dia mitondra fitoniana mitondra fitsaharana ho anao halleloia zany Jesosy Kristy zany Jesosy Kristy zany banky ny any an-danitra ndray andro tokony handohetra ry Jesosy sy ry Petera hoy Jesosy hoe dana fotsiny manjono maka trondro ambany ao dia rehefa mahazo trondro ao ianao a sokafy ao vavan'ilay trondro ao fa misy vola ao rehefa voazonao ivola iny dia aloavy ny entranao dia mba aloavy koa ny anahy mirakla foana miaraka amin'ny Jesosy tsisy zavatra tsotsotra zany ny hitanao atao anatin'ny baiboly fa fahagaganana naseho an Jesosy fahagaganana naseho an Jesosy amin'ny andro anankiray ianao tena hoe very-hevitra tsisy nina azonao atao nefa ianao olona manam-pahaizana nefa ianao olona manam-pahalalana nefa ianao olona betrakefa amina sehatra anankiray fa misy taona mety bloqué daholo ny ataonao misy taona tsy manjary daholo ny ataonao mety Jesosy mihitsy manao an'ino tsy manjary mba hanehoany vonahany aminao amaraparanako azy efa lazaiko foana expert en fanjonoana zany atao hoe Petera zany ary rehefa nanjono izy nanizy ny alina tsisy trondro azo satria tsy nisy trondro nitonga tao satria mibaikony Jesosy fotsiny ny trondro hoe aza misy makao amin'ny Petera ao aloha dia tsisy nakao ny trondro hoe nalatsaka ny arato tsisy trondro nalatsaka ny arato tsisy trondro nalatsaka ny arato tsisy trondro satria Jesosy efa teny tamin'ny trondro hoe aza misy makao aloha ny grevo ny trondro zany fa tiany Jesosy hanehoana ny voninahiny zay aleo amin'izay zaho eo amin'ny Petera ahitany Petera fa tsy ny sainao tsy ny herinao tsy ny fahalalanao no mahavitan'io fa za te haneo aminao ny voninahiny te haneo aminao ny heriko tonga amin'izay izy teo amin'ny Jesosy arotsay ny aratonao ozy Jesosy ozy Petera efa nandritry ny alina nanatoko teto fa tsy nahazo mihitsy tsy nisy azoko mihitsy teo fa noho ny teninao nefa dia arotsaka any zay le miaraka amin'ny Jesosy zay elohy fotsiny teny dia ankatoavy 5-5 Luka 5-5 narotsaka ny arato feno trondro ny arato
anoho jesosy ny voninahiny satria efa nyteninay jesosy tamin'ny trondro hoe midira ndray trondro a dia mankanesa ao a efa ataoko misy trondro ianao ao anaty arato zay tiako lazainanao hoe ito tontolo misy antsika ito dia voafiainan'i jesosy ny fiainanao amin'ny antsipiriany dia hitan'i jesosy ny adinao ny fahorianao ny fahantrahnao ny alaherinao ny fanahinao ny tahotrao ny mombamombanao rehetrarehetra dia fantatry jesosy ary izy mifeny zavatra rehetrarehetra fa matoki azy fotsiny ianao miankina amin'ny fotsiny ianao fa zay le identité fahafantaranao an' jesosy teny ray mpiandro tsara le tena voaroboka le mofo fiainana le mofinaina le rano velona le fananganangana maty sy fiainana lay izy ak'izay ary mandrakizay zany jesosy zany tsy alohanao miaraka amin'i jesosy tsy alohanao miaradia amin'i jesosy tsisy azo arina amin'io jesosy io tsisy azo ampitaina amin'io jesosy io fa io ny tsara indrindra io ny bogosy indrindra io ny lehibe indrindra io ny mahery indrindra io ny fitiavana indrindra io ny tena hoe mijery anao sy mahafoy anao io ny tena hoe tia anao ianao zay tonga eto androany tsy mahafoy anao io malala eo imasony ianao be voninahitra ianao sady tia sarobidy ao anatrehany ianao tiany ianao iaina ao anatin'ny fifaliana tiany ianao iaina ao anatin'ny fiadanana tiany ianao iaina ao anaty fitsarana tiany ianao afaka amin'ny fahotana sy zay rehetrarehetra mangeja anao tiany ianao olona afaka jesosy kristy zany jesosy kristy zany antsaranao fotsiny mivavaka dia mandray azy miaraka aminy halleloia azonao ve zany ny identité an' jesosy ny lazaiko teo fa ny identité anao koa dia zay zanaka ianao a fofombato ampakariny ianao a sakaiza ianao a tiany ianao a malalana ianao tsy alohanao miaraka amin'ny tompo hoy izy indro izao momba nareo mandrakariva mba nampatonga ny fantapena zao tontolo zao ny olona mety mandao ary ny olona tsy présent eo foana raha miankikankina amin'olona ianao araka lazaiko teo hoe miankina amin'ny mantoro miankina amin'ny code spirituel nga izy ho any avina foana mety matory iny amin'ny roa folo alina nefa amin'ny roa folo alina ny tena misy zatra be manahirana anao miantso azy ianao maty ny telefona na miantso azy ianao tsy mandray izy inona no ataonao raha miankina amin'olona ianao dia ho diso fanantenana foa fa rehefa miankina amin'i jesosy ianao a amin'ny ray maraina ianao mila miantso azy antso izy fa maly anao izy amin'ny roa folo alina ao anatin'ny ady ianao a ao anatin'ny tsy fahitantona ao anatin'ny zavatra manahirana be antso izy fa avy izy dia amaly anao dia iainao anao amin'ny ora rehetrarehetra tsy en dérangement ilinina io amin'ny ora rehetrarehetra tsy misy encombrement zany hoe sao dia mba tsisy place fitsony amin'ilay fiantsoana fa mety tena saturé ny réseau amin'ny télécommunication ataon'olombelona no mety ho saturé rehefa mampiasa daholo ny olona fa ny réseau any lanitra zany tsy saturé zany halleloia ny réseau any lanitra zany tsy saturé zany so dia anao tsisy place fitsona fa efa lasanareo daholo tsisy toerakitsona fa efa lasanareo daholo lehibe io trantran'i jesosy io lehibe io sandran'i jesosy io afaka miditra eo daholo tsika malala eo afaka miditra eo anao erinao zany foan' jesosy mitepotebo zany hoe tianao 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 erinao zany hoe ianao tian' jesosy zany koa malalaka ny toeranao am' jesosy malalaka ny place ao am' jesosy libre foan' jesosy disponible foan' jesosy fa anjaranao no miditra anjaranao no mino anjaranao no mandray azy fa ao am' jesosy dia ho feno ianao ny banga ao anatinao io jesosy no afaka mino azy io alahelonao io jesosy no afaka nahafaka azy io tomaninao io jesosy no afaka mpitsahatra azy io aretinao io jesosy no afaka nasitrana anazy io fanahinao io jesosy no fanantenana ao anao ka tsy anana amin'inona ny amin'inona ianao andro sarotra zao andro manahirana zao ny aretina govida mamely sy ny maro samihafa fa rehefa ao am' jesosy ianao a manana fanantenana ianao ny amin'ny hoavy manana fanantenana anao satria jesosy tsy amelanao nkamboty manana fanantenana anao fa jesosy molaka ny fiangonana iara-iakatra aminy eny amin'ny raolanitra ka raha miditra mampirany fiangonana ianao androany le fiangonana tsy hita maso le fiangonana jesosy kristy io resahako io fa tsy fiangonana forombolombelona raha miditra ao ianao androany amin'ny fanekenao an' jesosy dia hoy ny voasoratra hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra zay ny identité anao zanak'andriamanitra ianao a nateraka avy any ambony ianao a nateraka ny fanahy ianao a fa tsy nateraka ny nofo amandrako dia manana fiainana mandrakizay ianao tsy andahoanao io na afoy ianao tsy amelanao irery io tsy amelanao nkamboty io fa tianao io
orenao eo foana ny fanatrehany, orenao eo foana ny fanatrehany, orenao eo foana ny fanatrehany. Dray ihany okezany Daniel zany nalefa tany andavaky ny lioany satria nakatony ny tenin'Andriamanitra tsisy zavatra azo nanankiarana anazy afa-tsy ny fivavahany, ary ny fivavahany natratrarana anazy hoe mbola mivavaka ihany, ary nalefa tao andavaky ny lioany. Fa rehefa nalefa tao andavaky ny lioany izy a nikombobava ny lioany. Azonao ve zany? Naninona nikombobava ny lioany? Satria misy maherin'olo lioana tao anatiny. Satria le tompo sy mpanjaka tao anatiny dia Jesosy Kristy zany. Ka rehefa tonga ny lioana, nahita lioana maherin'olo izy, ny anaran'i Jesosy dia atao hoe lio amin'ny fokony Joda. Halleloia! Ny anaran'i Jesosy dia antsoina hoe lio amin'ny fokony Joda. Mila fantatrao koa zay. Ary io lio amin'ny fokony Joda io a niditra tao amin'ny Daniel. Ka ny lioana rehetrarehetra noana teo, aiza nisy lioana mahita olona zany tsy anaikitra. Fa rehefa Jesosy no mifehy ny situation, rehefa Jesosy no mifehy ny zavatra rehetrarehetra, manina ny lioana. Fa miasy Jesosy. Inona koa ny lioana mitangorongorona eo aminao amin'izao fotoana? Dia voly fahavalonareo mandehandeha taka ny lioana merina mitady izay araba. Troery izy. Tsy ahinana anao zany, tsy ahobaka anao zany, dia voly tady amono anao io. Io fanahy ratsy mandrebireby anao io. Rehefa miditra ao anatinao Jesosy, mitsoka io, ary tsy mitoetra ao aminao tsony io, fa velon Jesosy. Halleloia! Nesorona tao Daniel. Fa lelenepa Daniel tao ndray nalefa tao. Mbola tsy tonga tetỳ amin'ny tany akory, tonga dia efa antsenay ny lioana. Afa manompo an Jesosy sy tsy manompo an Jesosy, fa lazay manao zany. Afa manompo an Jesosy sy tsy manompo an Jesosy. Samy olombelona zao ihany. Ary samy misy lioana eo, fa zay manana an Jesosy tsy ho an'ny lioana, fa zay tsy manana an Jesosy rambasan'ny lioana vetivety fotsiny. Ka raha tsy te ho rambasan'ny lioana ianao, maneke an'le lio amin'ny fokony Joda e. Maneke an'le mpanjaka sy tompotompo ny fiainanao. Fa ho avy ny fandringanana, ho avy ny fitsarana, ho avy ny loza. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao, tsara antoka ny fiainanao, tsara voatra ny fiainanao, matoky ilay ny azo anao. Farany dia hivavaka tsika. Misy zany hoe sanjaka sy misaka sebediny koa zany anatin'ny Baiboly. Reo tsy nanaiky nivavaka tamin'io saribokana be ny Nebokadnezara io. Zay tsy hivavaka amin'io, fa ny Andriamanitra mahavonjy anay. Fa raha tsy hamonjy anay ary izy a, dia alaonay ho faty. Nareo tsy mety hivavaka amin'io saribokana io, atsipy any anaty afo nareo. Natsipy tany anaty afo sanjaka sy misaka sebediny koa, ary zao ny zavatra misy natao x7 ny hafanan'le laforo na ny mpazana anazy. Mihoatra noho ny isan'andro zany. Rehefa natsipy tao izy telo lahy, na andehandeha fotsiny izy tao. Asa mety nihirahiry izy tao, mety nitsitsaka izy tao. Dia nijery le nandoro azy avery ambony ery. Fa ahoana, tsy olona telo ve no nalefa tao? Tsy olona telo ve no nalefa tao? Ka ahoana mahita olona anankiray fanampiny ary mendrika zanak'Andriamanitra? Ary raha ny fatorana izy telo lahy le tady tapaka. Ny akanjony tsy may, ny volony tsy may, ny vaokavao izy tsy may moafo. Ahoana indray ny hazavana santifika zany? Alefa any anaty afo mirehatra 4 degré anao nefa ianao tsy may. Tsisy hazavana zany fa tonga dia misaporitra fotsiny ianao eo anatiny Jesosy hoe miaika a Jesosy. Fa tokony hery sy ny fahefana ianao ary tsy afaka hazavaiko aman-tsaina ny zavatra hitondranao. Na voaka tao izy telo lahy, voaka nareo telo lahy, le nalipy azy tao nay nalefa tao. Halleloia! Miteny aminao ve Jesosy androany? Fidio Jesosy. Nini tsy hafantatra zavatra teo aminao fa tsy Jesosy ihany. Zay mety tsy vikevitra sy zay mety tsy mola fanarahana firy avy eo a milaminy eny am-pandehanana eny io. Fa rehefa samy manana an Jesosy, samy amory an Jesosy, samy bapon Jesosy, dia ndao toizana ny lalana dia miaraka raisin Jesosy eny aminao lanitra rehefa avy eo. Halleloia! Zay le fiainana miaraka amin'ny Jesosy, momba anao izy. Ka inona ny mety afo tena hoe mamaivay amin'ny fiainanao amin'izao fotoana? Inona ny mety hoe afo tena tsy hitanao izay anaovana anazy? Rehefa miditra ao Jesosy hanafaka anao ao izy. Ary fara-porofo fitiavana natao an Jesosy dia zao nyvonoina teo amin'ny hazo fijaliana izy. Zay tena déclaration d'amour fara-fahamponiny. Le voalaza teo hoe nini tsy hafantatra afa-tsy Jesosy ary indrindra izy voomby teo amin'ny hazo fijaliana. Satria nahoana?
tsy nisy solution afa-tsy io famononana Jesosy teo amin'ny azy fijaliana io. Satria be loatra ny fahotako, be loatra ny faratsiko, be loatra ny loton'izao tontolo izao, ka tsy voavidy, tsy voasasa afa-tsy ny fanombona n'ilay zanak'olon'Andriamanitra izay manesina fahotana izao tontolo izao, nombona teo izy. Satria tiany ianao, tiany ny zanakao, tiany ny zafikelinao. Mbola tsy ary akory ianao dia efa nomanina ilay zanak'ondry. Azonao ve zany? Mbola tsy ary akory ianao, mbola tsy misy bulletin de naissance anao akory, mbola tsy misy acte de naissance anao akory, dia efa nomanina hoe ho teraka ianao amin'izao daty fa ny famonjenanao efa nomanina taloha famorenana an'ity izao tontolo izao. Ahoana ny anazavanao an'izany? Mbola tsy nisy ny fahariana, mbola tsy nisy izao tontolo izao, efa nomanina ho anao Jesosy. Ary rehefa tonga amin'izay ianao teraka, sokafan'ny tompo masonao androany, dia fantatrao hoe tena tia Jesosy io kay. Zany ny aina lavitra azy nalitra izay taona maro zay, zany nanalavitra azy tao alitra izay taona maro zay, zany niezaka araka ny heriky ny tena koa, fa izaho kay tena tiany Jesosy. Nombona teo izy mba hamelana ny helikao. Ny rano no nalasaka mba hanadiovana anao, atonga anao voadio, atonga anao olo vaovao, atonga anao masina, atonga anao tsy manan-tsiny, atonga anao afaka andova ny fiainana mandrakizay. Ny rano Jesosy ihany, fa tsy ho vidim-bola, tsy ho vidin'ny ezaka, tsy ho vidin'ny asa tao, fa ny rano Jesosy ny manadio anao ho afaka amin'ny tsy famalinana rehetrarehetra. Ny rano Jesosy ny manamasina anao, ny rano Jesosy no manadio tanteraka anao, ary afaka tonga olo vaovao ianao amin'ny Jesosy. Lasa ny zavatra taloha rehetrarehetra. Tsy vita n'izay, zay ny asan'ny raha, manadio manamasina. Fa ny faharoa, nombona teo ianao, le fahalemenao tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra nentin' Jesosy iny, ary lasa manana hery ianao anaovanao sitrapon'Andriamanitra. Lasa manana hery ianao andehananao arak'izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Halleloia! Satria izay rehetra nandray azy dia nanino? Nomeny hery, nomeny puissance. Efa le teneniko maly, le tsy fahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra, le tsy fahaizanao mankatoa, omeny tompo hery ianao, dia lasa mahay mankatoa. Efa vaovao mihitsy zany ianao eo e, satria ianao niaraka nombona teo dia niaraka nalefina, dia niaraka natsangana, dia olo-baovao ianao amin'ny Jesosy. Halleloia! Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, lasa maminao Jesosy, araka ny lazain'ilay rahalahy teo, lasa tianao Jesosy, lasa maminao izy misy hery ao anatinao dia tsy tianao ny hampalahelo azy, tsy tianao ny hampalahelo azy, fa tia mifaly azy foana ianao, tianao sitrapony ianao, ary ao anatinao foana renao ny fitiavan'i Jesosy ianao. Tononoko aminao mandaitra aminao zany teny zany ny fahasoavan'ny tompo aminao, ny herin'ny fanamasina aminao, ary ho tsapanao zany hoe zanaka, hoy ianao hoe dada saotra, hoy ianao hoe Jesosy io saotra, za dia zanaka, za dia zandry, za dia sakaiza, za dia tiny, za dia malalana. Dia hoy ianao hoe coucou Jesosy, bisous Jesosy, je t'aime Jesosy. Afaka mitevy ianao je t'aime Jesosy. Sa mbola menamenatra ianao. Ozy le teny, ozy le zanaka adala, le zanaka anankiray hoe anaka, izay rehetrarehetra ananky dia anao avokoa e. Tena miaraka amin'ny Jesosy ke dia amour e, intimité. Ohatranao miresaka amin'ny vadinao hoe je t'aime, ohatranao miresaka amin'ny zanakao hoe je t'aime, dia anao koa rehefa mihaona amin'ny Jesosy miresaka amin'ny Jesosy dia je t'aime Jesosy. Mety tsy zavatra katahana be ianao, mety tsy zavatra manahirana anao amin'ny fiainanao, mety tsy misy zavatra tena hoe mampahory anao amin'ny fiainanao, fa tian'i Jesosy fotsiny ianao, maminao fotsiny Jesosy, sarobidy aminao fotsiny Jesosy. Halleloia! Velon'i Jesosy. Tiako tsika hanao fankasitrahana ho an'i Jesosy zao, ka io fankasitrahana io tena hoe hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Ho an'i Jesosy afa tsy ho anahy, tsy ho an'olona, fa tena hoe fideratsika azy, fobitsika azy no hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Halleluia! Mafy mihitsy ho an'i Jesosy, mafy mihitsy ho an'i Jesosy. Halleluia! Ho an'i Jesosy zany, ho an'i Jesosy zany, fa izy no mendrika, izy no tsara, izy no mendrika ho deraina. Jesosy io, Jesosy nao. Halleluia! Atao mafy azy, Jesosy, 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 Jesosy. Halleluia! Velon'i Jesosy. Halleluia! Tianao izy, tiantsika rehetra izy. Lazao mihitsy izy eo am-pitoerana eo hoe tiako ianao Jesosy hoe. Amen. Lazao mihitsy hoe tiako ianao Jesosy.
za dia hiteny za zao hiteny antsaiko nareo tiako anao Jesosy lazaiko izy hoe je t'aime Jésus ary ataoko izy hoe bisous Jésus halleloia izany miaraka amin'ny Jesosy io tsisy protocole tsisy fombafomba atena hoe malala anao Jesosy amen antsika mbola anao je t'aime Jesosy zay tena tian'i Jesosy anao déclaration d'amour an'i Jesosy sika hoe tia ny foky Jesosy tia ny saiko Jesosy tia ny momana rehetrarehetra Jesosy tia zao anao Jesosy ary tiako anao Jesosy d'accord sa tsy d'accord alléluia isa roa telo tiako anao Jesosy tiako anao Jesosy je t'aime Jésus alléluia ianao Jesosy mitoetra ao anatiny